Ankafaliana indray tompoko vavy sy tompoko lahy no iarahanay avy ato amin'ny Fondry Gazety l'Express de Madagascar aminao ato anatin'ny fandaharana salangalanga amin'izao alakamisy fa 14 volana May izao manolotra ny iarahaba ho antsika tsirairay avy any atokantranontsika any iaraka amiko hanentana ny fandaharana androany Lova Rafidy Arsoa miarabanao Lova Rafidy Arsoa. Miarabanao Lova Rabary dia miaraba inkeo ny mpijery ny fahitalavitra erty amty alakamisy alina ity tsy adino inkeo ny vahiny ny fandaharana. Anisan'ny adiefitra mandehibe eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny hoe fiantsoana ireo mpandrarà vahiny eny na mpandrarà malagasy ihany koa ara ho tonga eto Madagasikara hamorona azy ho an'ny malagasy mipetraka amin'ny fanontaniana hoe voaeritreritra ve ao anatin'ireny fiantsoana mpandrarà ireny ny manodidina ny tontolo iainana ny manodidina rehetra ny fanajana ny zon'olombelona iresaka mikasika indrindra izay isika fikambanana mihetsika ao anatin'izay tontolo izay mikaroka lalakafa mitondra any amin'ny fampandrosoana mikaroka lalana hitondra any amin'ny fampandrosoana ka ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona no vahintsika androany amaly ny fanontaniana manitikitika atsika eto androany Ramatoa Zorandriamaro mpandrindra ny ivitoerana Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement eto amin'ny faritra-dranomasina Océan Indiana sy Andriamatoa Théora Kotovao filohan'ny fikambanana mazoto na ny fikambanana miaro ny aina ny zon'olombelona ary ny tontolo iainana na dia eo amin'ny tontolon'ny kanto azy no afantarantsika rehetra azy miarahaba nareo Menada ary misaotra nareo namaly ny fanasanay. Miarahaba nareo Menada dia misaotra indrindra mianasanay. Anisan'ny antony nanasanay anareo teto amin'ny fandaharana salangalanga ny fikarakaranareo atrikasa amin'ny herinandro avy atrikasa fikaonandohan'ny fiarahamonim-pirenena mahakasika ny famolavolana nga raha izay no ilazana azy hoe ny sata iraisana ho an'ny fampandrosoana maharitra sy fanajana ny zon'olombelona eo amin'ny tontolon'ny fandrarana tsy miankina eto Madagasikara. Alohan'ny idirantsika amin'ny adiefitra azonareo fitinina vetivety ve ny antony ny antsonareo an'io atrikasa fikaonandoha ny fiarahamonim-pirenena ny antony natsapana izany fa hoe tsy maintsy atao aingana io atrikasa io ametrahana an'le sata iarovana ny zon'olombelona sy ny fampandrosoana maharitra dia satria hita zany fa anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny programme anasa ny fitondram-panjakana hita misoratra mazava tsara zao ao amin'le programme national de développement vo avy volavolaina iny zany hoe ny fiantsona ny mpampiasa vola avy any ivelany sy ny fanohanana ny setra tsy miankina amin'ny irotsaka eo amin'ny fampandrosoana ary ekonomika ny Madagasikara no tena zava-dehibe hita zany ao anatin'ny programme national de développement hita zany nandritry ny amin'ny kabary rehetrarehetra ataona ny président république na ny premier ministre isaky ny kabary dia ataoko hoe raha mikabary impolo ngamba dia imbalo miresaka voanan'izay le hoe tsy maintsy atao zay ampandroso ny fampiasana vola eto Madagasikara fa io no hitondratsika any fampandrosoana tsy misy mandahana zany ngamba tsy misy olona hiteny hoe tsy ilaina ny fampiasana vola fa kosa ny fampiasam-bola araky ny fa eritreritray dia fitaovana anankiray azahoana manatanteraka ny zon'olombelona ary noho izany tsy afaka miteny fotsiny tsika hoe atao zay ampandroso ny fampiasana-bola atao ny révision ny code isan-karazany mahakasika ny fampiasam-bola fa tsy mazava nefa hoe fomba ahoana moa zany no inona mifepetra ho apetraka azahoana antoka fa tena hitondra amin'izay le fanatanterahana ny zon'olombelona zay le fampiasam-bola. Raha hiditra amin'izay nefa isika rehefa ny tenenao teo hoe isy ny fanamboarana ny kody sy ny sisa tsy
inona ny mahatonga an'le hoe tsy maintsy anaovana sata manokana anankiray mihitsy mikasika an'izay le hoe fanajana ny zon'olombelona sy ny fampandrosoana maharitra zay hoe tafiditra ao anatina ny fiarovana ny tontolo iaina. Inona ny mahatonga le hoe tsy maintsy asiana sata manokana fa tsy any anatiny ireny lalàna isan-karazany ireny no ampidirina ilay resaka hoe fanajana ny zon'olombelona, fanajana ny tontolo iainana, fitsinjovana ny fampandrosoana maharitra sy ny taranaka any aoriana. Misaotra amin'le fanontaniana fa zay mihitsy le anton'le hoe ilaina le sata satria zavatra anankiray tokony marina momba Madagasikara dia tsika angamba ny amoa zany ny zoavehivavy ny anisan'ny tena sehatra anankiray tena esako. Raha jerentsika zao ny zoavehivavy dia Madagasikara anisan'ny manana texte de loi na hoe lalàna mikasika an'izany tsara indrindra eto amin'izao tontolo zao. Problema dia tsy misy fampiarana le izy, tsy tena misy hoe application effective n'le zavatra zany. Ohatran'izany koa ny charte de l'environnement antsika neka mahafinaritra be, tsaroko tamin'ny fotoana nanaovana an'izy iny anisan'ny nanakoako eran'izao tontolo zao mihitsy zany hoe charte de l'environnement natao teto Madagasikara zany. Ohatr'izao koa zao ny mahakasika ny politique foncière dia vao nijery vaovao zao teo fa ny ministra antsika mikarakara momba ny fananantany amin'izao fotoana izao mamonjy conférence any Dakar dia anisan'ny voalaza zany hoe Madagasikara koa dia anisan'ny tena efa mandroso be amin'ny lafiny fametrahana ny lalàna mikasika ny fananantany. Fa zay foana ho le olana le lalàna misy tsara tarehy fa tsisy fampiarana azy ary tsy hita zay tena hoe vokatra mivaingana any amin'le fiainan'ny olona andavanandro. Efa misy le hoe charte de l'environnement izy ianao ampiana an'ity charte anankiray vaovao ty, ny eo tsy voahaja dia ampiana anankiray indray tsy voamaika ve zany anasaro-javatra indray? Tsy manasaro-javatra le izy satria le izy le charte tiana eo apetraka ity zany dia karazana hoe contrat moral zay mife ny firaisamonim-pirenena aza hay le midradradratra hoe apetrao le izy zay anisan'ny voalohany voafe amin'le izy mife anay firaisamonim-pirenena, mife koa ny investisseur dia mife koa ny fitondram-panjakana. Zany hoe io zany fitaovana anankiray hoentina azahoana antoka fa ho ampiarina marina charte de l'environnement, ho ampiarina marina ny code minier rehefa vita révision izy io, ho ampiarina marina ny lettre de politique foncière. Fa zany hoe any anatin'ny reny zany efa misy ady atao ihany hitsinjovana indrindra n'ilay resaka hoe any anatin'ny reny code sy lettre isan-karazany reny efa misy apahany efa misy apahany fa ny anay ny zon'olombelona zany aloha zany ny tena ifatoanay. Ny tiana tongavana amin'le charte io zany dia hoe amenona ny banka mahakasika ny zon'olombelona any anatin'ireny charte sy code isan-karazany efa mipetraka reny ary azahoana antoka koa fa tena andrainy andraikiny mahakasika an'izay daholo ny telotota fa tsy hoe hipetraka koa ty charte ty dia tsy ho appliquena. Dia resaka amin'ny teorakoto vao filohan'ny fikambanana mazoto miaro ny aina ny zon'olombelona ary ny tontolo iainana tena misy marina anga ilay tsy fanajana ny zon'olombelona, tsy fanajana ihany koa ny tontolo iainana any ankianjany an'ireny mpandraraha mampiasa vola ty amintsika ireny. Miarahaba antsika moa zany dia koa miarahaba ny mpanaraka ny fandarana fa izay moa zany ny tena asa atao dia mpanao mozika mpitrandraka ihany koa, mpitrandraka ny kolotsaina malagasy no natao hatramin'izay dia na ny mozika natao moa dia nomena anarana foko malagasy hoe mikea. Io no novoizinay nandaninay fotoana nampafantatra ny tany aviana sy ny tanindrazana fa amin'ity indray mitoraka ity lasa miditra ao anatin'ny resaka hoe zon'olombelona, tontolo iainana satria nahatsapa fa rehefa tao anatin'le nivezivezy tao anatina mozika firesahana ny Madagasikara sy ny kolotsaina malagasy tao anatin'ny tournée zay natao zany tsapa fa ny arena mampisidikana ny Madagasikara sy ny anajan'olo any malagasy dia ny tontolo iainana, ny arena navelan'ny zanahareto, ny ranomasina, ny paysage, iarahantsika malala zany fa malaza amin'izany Madagasikara. Nefa koa mirimorimo loatra ny fanimbahantsika azy, tsika tompony io, eo koa tsy tsika tompony ihany izay manimba azy fa
misy koa reo fitrandrana reo zay hoe resana moa fa ahitana fampandrosoana nefa ny tontolo iainana ao anatin'izay zavatra zay koa voakitikitika zay atahorantsika nefa ny miresaka azy ireo satria ndraindray orinasa ngezabe ny ao anatin'le izy mampiodina hoe volabe mieritseretina zay ahitana fampandrosoana zay dia ny zon'olombelona nefa ny ao anatin'izay voakitikitika satria ny olombelona malagasy mivelona tanteraka ao anatin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny ananaty ala ny velona ny malagasy eny amoron-dranomasina mihaza ny malagasy ny fiainantsika eto zany zay mampiodina antsika mampisidikana antsika dia io resaka tontolo navelany zanahary io tontolo iainana io dia voatery zay andray mitorakity aloha avelao kely ny kabo sy ny gitara sy ny hirahira fa andao ndray aloha iresaka mikasika an'ity fa kay napihira ny tena tsy hira fotsiny no atao efa nivoizinay ankira reo resaka reo fa andao andray ampinga mihitsy hoe iresaka andao ifanitona lakilosy ifampianatra ifampiteza ifanazava amin'ny olona zay tokony ifampiresahana zany ampahendrena sy ampitiavana tsy ilana vanina akory zany zavatra rehetra zany dia izay nahatonga anay niresaka amin'ity fiarovana ny zon'olombelona sy ny aina ity fa ny fitrandrana dia misy lafiny na impacta ratsy ao anatin'ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana sy ny ireo fampiasam-bola misy eto a Madagasikara dia any amin'ny faritra misy ny mikea misy ny foko masikoro misy ny foko vezo misy ny foko malagasy any antsimandrefa Madagasikara tafiditra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany zany satria ny fikambanana association mazoto zany zay misy anay dia avy any amin'ny faritra antsimandrefa Madagasikara misy azy ina ohatra le endrika tsy fanajana zon'olombelona sy ilay fanambanana zay le tontolo iainan'izay raha raisitsika amin'izay le faritra atsimandrefan'izay hoe inona le endrika fitrangan'izay le fasimbany zay ya ny endry moa ny ao amin'ny faritra ny masikoro foko masikoro ao andrefa ny toliara ao avaratry ny toliara dia ireo no antsoina hoe foko mikea ireo ihany ny mikea mipetraka anaty ala dia misy mipetraka ety amin'ny tanàna mitovy ny fomba mampanao mitovy ny fomba fiteny ny tenako avy any amin'io faritra io fantatro loatra le faritra fantatro loatra le tanàna andolo ny ray aman-dreny andolo ny rahalahy ny fianakaviana ny namana fahazaza dia le misy fampiasam-bola misy ireo fitrandrana reo satria ny foko masikoro dia mivelona amin'ny fambolena fiompiana sy ny fiazana ao anaty ala izay ny mamika azy mihaza ao anaty ala dia ny foko vezo anaty ranomasina izy no mihaza izay ny mahavezo azy vizo ny lakana dia ny fitrandrana nefany ao anatin'io ala izay fampivelomany olona tsy lavitra ny ranomasina izay fampivelomany olona juste au bord de la mer eo 2 kilomètre eo dia manahy ahy ny olona manahy ahy zahay ahoana io satria ny rivotra fambolena ny fiompiana ny rano satria ny rano efa tsy hoe betsaka nefa ny source ray ny isin'ny rano hoe aviazana ampiasaina ao anatin'le fitrandrana zay eretseretina fahitana fampandrosoana dia ho arinay zany rano maloto zay ho ampiasaina ao anatin'le orinasa ngezabe io ny ranomasina eo ankaiky tsy lavitra ny ala sy ny fambolena ny biby fiompy sy ny fambolen'olona ao anatin'io toeran'io ao dia ahoana ny atao amin'izay zavatra rehetrarehetra zay inona ny fampiresana ny zavatra voizina nefa nampianazavaina ny olona any satria ny olona any amin'ny faritra io ny ankabetsany dia tsy mahay mamaky teny sady tsy mahay manoratra betsaka ny zavatra tsy fanta dia ny zavatra zavaina foana nefa rehefa miresaka antsika dia le fampandrosoana développement namboarana an'izao nareo mena an'izao nareo dia eo amin'izay zavatra zay nefa ny lafiratsy ny côté amin'ny resaka fiainan'le olona nisy hatramin'izay fambolena sy fipimpiana fomba mampanao mandrazana zay ho lovay ny taranaka manjafy izay taranaka malagasy izay tsy voaresaka zay côté ray zay dia izay zavatra ray zay raha vo tsy azavainao dia fa misy zon'olona very ao anatin'le izy fa ny olona manana zo ahafantatra ny marina dia eo nefa ny eo amin'ny faritra io misy tanin'olona efa manjato taona na manjato taona mipetraka tao izy ny olona any nefa tsy mahalala an'izany hoe titre sy borne zany satria ny fomban-drazana malagasy any anaty ala any dia hoe tanyrazany ihany io dia efa fantatry ny mpiarabelona fa tanyrazany ihany io fa ny borne titre zavatra nitovizina taty afara taty koa ka tsy fantatry ny olona dia manana ayabe le olona ao anatin'ny zony amin'ny anany fananana an'le tany ao amin'izay amin'ny fitrandrana zay satria ho avy le fitrandrana dia misy tany andeha ho alaina ao anatin'le izy eo ihany koa zay rehetrarehetra zay fa ny fahasandrazana zay mipetra ao anatin'ireo faritra ihany misy ny fahasandrazana zon'olona koa manana fahasandrazana sy andevena zavatra be dabe le izy moa zany raha ho velarina fa ohatrohatran'izay zany le tsy efa fotoana kosa ve nefa zao raha ohatra zay ny tenenantsika azy hoe tsy efa fotoana ve zao hialana amin'izay le hoe ivoarana mora zay no azo itenenana zay hialana amin'le fomba teo aloha hoe fiazana fambolena fiompiana fa hoe hiditra amina sehatra anankiray indray hitondra fampandrosoana tahaka ny any amin'ny tany moderna rehetra ohatra ya io manko rehefa miresaka fampandrosoana antsika dia mijery mankany amin'ny tany moderna
fa ny fampandrosoana samy manana ny fampandrosoana eritseretinao anatin'le izy fa ny fampandrosoana hita koa nefany a eo anatin'izay zavatra zay misy sasany mieritreritra inona moa le fanontaniana mipetraka inona moa le fampandrosoana andeha hoentina amin'le reto faritra reto anamboarana sekoly nareo anamboarana hôpitaly nareo dia omena asa nareo zavatra ohatrohatran'izay foana ny andeha ho azavaina zay mantsy hoe tsy mba tsy mihaza tsony zany fa miasa indray ya ka izay zay zavatra resako izay dia zay foana ny zavatra andeha resana ny olona ao amin'ny faritra io nefany a mazava ho azy fa tsy asa ao anatin'ny orinasa io satria tsy mahay mamaky teny sady tsy mahay manoratra dia iza no ampiasaina amin'ny olona tompotany eo manodidina rehetrarehetra eo tsisy ampiasainao sampamafana tomobile sampanaovana gardien zay ve le fampandrosoana fa raha ny olona ao dia tsisy asa ao tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra fa ny tany nefany io tao izy ny velona hatram'izay zay ny fomba nisy tany hatram'izay ary na velo azy foana na nisy an'io na tsisy an'io fa le fitrandrana ve nefa rehefa avy eo tsy hitondra an'izay le hoe afaka miditra tsekoly ny zanany ary rehefa tonga ao le mpitrandraka atsangana ny sekoly atsangana ny hôpitaly afaka misitraka an'izay vokatra zay le taranaka ty aoriana zavatra tiana hazavaina fotsiny ny olona any amin'ireo faritra ireo dia malagasy ny fanjakana malagasy zay ny fandimbeto rehetrarehetra mahatsapa fa malagasy ny olona any dia tokony hanamboarana sekoly sy hôpitaly na nisy fitrandrana na tsisy fitrandrana fa tsy hoe iandry isy fitrandrana arena ao anatin'le toerana zay vao anamboarana sekoly sy anamboarana hôpitaly no mena fanafody vao manana zo hotsaboina le olona ao anatin'le tanàna fa manana zo foana ny olona hotsaboina ny olona eto Madagasikara fa tsy andry hoe isy diamana isy safira na isy fasika mainty ao anatin'le toerana vao anaovana takalo hoe zay amboarana an'io nareo zay zany ny anaovana an'le chantage anatin'le olona zay le zavatra i fampiresana ao anatin'le izy mokoa ny sekoly ange dia 100 millions FMG ange mahavita sekoly 150 koa nge mahavita zay ve ny takalo ny le fanimbahana ao anatin'le tontolo iainana ny ainana ny taranaka faramandimby hatram'izay holovain-jafy amampara ny arena ny atao hoe tontolo iainana misy eto zay tsika mahalala daholo ny olona nianatra rehetra fa zany no tena tokony harovana eo zany ny fampiresana no misy ny orinasa reo mety 20 taona izy mitrandraka eo mety 70 taona izy mitrandraka eo mody izy avy eo fa re aoriana n'le odiny inona ny zavatra mitranga ny ao ambany tany tsisy ninninona ny ety ambony rotadrotaka dia inona no lovain'ny taranaka ary zay sekoly naorina zay sy hôpitaly zay naorina zay zay tokony natao foana hatram'izay satria manana zo anana an'izany ny malagasy rehetrarehetra ifindra vetivetany amin'ny madame Zolandriamaro mikasika izay indrindra le hoe sekoly natsangana sy ny hôpitaly natsangana ny olana anie mety hoe tsy manana zay enti-manana zay mihitsy fanjakana ka miandry alehetra avy any amin'ireny mpandrara ireny zay vao afaka manangana le sekoly sy le fanjakana sa hoe misy fomba hafa Ramatoa Zolandriamaro no mpandrindra ilay centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement ao anatin'izay hoe misy fomba hafa ary ve ahafahan'ny fanjakana ohatra manangana sekoly manangana orinasa nefany tsy misy ny hevitra n'ireny mpandrara ngeza be ireny alohan'ny amalikon izay mivantana angamba dia tsara mampatsiahy fa araka ny teniny teo teo ny malagasy rehetrarehetra vo any am-boka vo tsy teraka akory dia fa misy zo ananana anisan'izany le atao hoe zo fototra zo afaka mahazo sakafo ampy ivelomany zo afaka hitsabo tena raha marary zo hianatra ohatran'ny olona rehetrarehetra eto tany zany zo zany dia Madagasikara nanasony ny fanarahana iraisam-pirenena maka zany tiako atongavana dia hoe misy fomba azo ny fanjakana atao tsara mba tsy hoe hiankin-doha avy amin'ny fampiasana vola avy any ivelany na hoe fanampiana avy any ivelany anatanterahana n'ireo zo fototra ny olom-pirenena malagasy zay ohatra raisika fotsiny hiditra zao tsika natao ny programme national de développement dia nataony hoe le fomba natanterahana azy zany le hoe plan de mise en œuvre hiditra zao tsika amin'ny fametrahana ny teti-bola anatanterahana ny plan national de développement io inona moa no manakana ny fanjakana andinika tsara ny teti-bolany ary teny hoe
ny fampianarana sy ny fahasalamana dia anisan'ny secteur omena ino dizy teo omena lahara-pahamehana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Misy mino fa misy fomba ahitana vola fa tsy mila iandrasana ny avy any ivelany foana mba hanatanterahana andreo sy fototra reo. Dia ohatra ray amin'izay azo raisina momba an'izay dia mety azo eritreretina hoe rehefa manao an'ireny le fanarahana amin'ny mpampiasa vola reny dia mba hatao anisan'ny mahazo tombontsoa ahoana re atao anisan'ny manana miombonantoka ao anatin'le contrat ireo le fokon'olona voakasika reo. Tiako atongavana ohatrany hoe manao karaha mba omena action ao anatin'le projet d'investissement izy raha ohatra ka zay ngamba mety mazavazava kokoa hoe mba omena fomba ahafahany mahazo vola bebe kokoa ireo fokon'olona any voakasiky ny tizy teo ny tetikasa mpampiasa vola reo fa tsy hoe hiankina amin'ny hetra fotsiny hiditra amin'ny toizako kokoa ilay amin'le resaka hetra zay. Le resaka hetra zay koa ohatrany hoe zay foana voizina rehefa misy resaka fampiasana vola hoe ny tombontsoa azon'ny Madagasikara amin'ny mpampiasa vola dia satria andohetra ireo ando redevance sy ny sisa amorona asa ihany koa amorona asa koa. Dia nefa tsika zao fantatra fa efa ametraka an'le hoe zone économique spéciale nanaovana n'izy hoe spécial le zone économique ao apetraka ny maha spécial azy dia satria omena tombontsoa bebe kokoa ny mpampiasa vola hipetraka amin'ireo zone économique spéciale ireo anisan'izany no hoe kelikely tokoa ny hetra sy ny redevance ho alaina aminy. Tiako atongavana dia hoe tsy tokony any amin'le resaka hetra sy redevance fotsiny no jerena fa jerena hoe inona ny tombontsoa ara économique sy ara-sosialy tena mety ho azo amin'le fampiasana vola. Ny zavatra anankiray mampalelo koa moa zany dia ohatrany hoe gazety Tany Maurice zao ohatrany tena nahitako information betsaka momba n'ity zone économique spéciale ity nefa efa reko nindresany premier ministre nidresaka azy président moa tsy fantatro fa fantatro hoe efa eo amin'ndalam-pametrahana azy le izy nefa dia tsy fantatra mihitsy hoe inona moa zany izy io aiza nisy azy eo amin'ny tanin'olona ohatrany misy olona ve mipetraka amin'ireny le ametrahana le zone économique spéciale reny inona ny tena tombontsoa azotsika amin'le izy maninona le izy no atao spécial inona ny tombontsoa andrasan'ny Madagasikara amin'le izy inona mety ho voka-dratsika io zay mantsy le lazainy teo momba n'le hoe any Atsimo andrefana le hoe azo sekolinareo azo hôpitalinareo azo asinareo zay foana voizina fa tsy mba nitenenina ny olona mihitsy hoe reto no voka-dratsy mety izy ary zay tsindriko tsara efa violation ny droitn'le olona ny toerana zay satria ny charte de l'environnement ny décret CIE dia mametraka tsara n'izay hoe tsy maintsy atao fantatry ny olona mazava tsara na ny vokatra tsara na ny voka-dratsy. Tsy efa nisy ihany ve nefa ny karazana atao hoe consultation publique tany amin'iny faritra iny rehefa isaky ny misy na faritra aiza moa na faritra aiza rehefa misy ny tetikasa lehibe na fitrandrahana mety atao amin'ny toerana anankiray. Misy io zavatra resanao io fa alohan'ny consultation publique dia ny firesana zavatra positif foana ao anatin'ireny fampiasam-bola reny no resahana hoe inona zavatra mahasoa zao ny le développement fa le zavatra mety voka-dratsy aterany ho an'ny fiainan'olona amin'ilay toerana tsy dia voizina firy loatra zay ny tena zavatra misy matetika moa koa amin'le dia ny asanay ao anatin'le fikambanana dia manazava amin'ny olona mampianatra ny olona azavainao izao mety voka-dratsiny io zay natonga ny fisina moa ao anatin'izay zavatra zay
moa koa tsy izay irery no tokony hanao an'izany fa adidin'olona rehetra izay mahatsapa fa tokony andraikitra ao anaty fahafantarana zany fa angamo tsy efa misy ohatra ny anatin'ireny tetikasa reny alohan'ny asany hoe raha misy ny vokadratsy sahala amin'izao dia efa misy hoe ahoana ny fomba isorohana na amerenana amin'ny laoniny indray an'le ka ny tsara indrindra aloha tsy misoroka fa aloha mitsabo ny misoroka mantsy mbola misy ahiabe misorena mandra-pahatonga ny 5% zavatra resahana foana matetika indrindra ao anatin'le fitrandrana am'le hoe resaka hoe manimba tontolo iainana hoe averinay amin'ny laonina n'le ala ifasimbainay ao dia mamboly zay iza ny olona afaka mamerina ny ala zay nyvoleny zanahary Andriamanitra nanorona an'ireo na vola ohatrinona na vola iny iza nampiasainy eto ambony ity tany ity amerenana an'izany tsisy mahavita an'izany amin'ny fotoana fohy sy amin'ny fotoana maharitra tsy vita zany fa resaka ho atao fotsiny moa fa resaka fa zay voapotika dia potika any dia raha vany zay dia simbany zay simbany dia zay zany no tsara somary saro-piaro kely tsika malagasy na mpanakanto niza zany amin'ny tanindrazana satria antsika ity dia mila saro-piaro amin'ny fampiresahana amin'le mpampiasa vola satria tsy hanana sentiment amin'ity izy tsisy razambeny eto ary tsisy hozafiafo no andovany ity fa itsika ireo tsika mifampiresaka ao anatin'le fananana an'le tanindrazana roapolo taona efapolo taona fa tsika koa nge mety soety koa afaka apitso any tsy hozany hoe 100 taona 200 taona koa tsika fa le tarana karapitso ary inona indray io ary no andeha ho fampiresahany eto inona indray no ataony olovainy eto dia zay mahatonga anay somary sarotiny ao anatin'le hoe zon'olombelona sy le hoe tontolo iainana sy ny tanindrazana izay afaka tsy miresaka an'izany koa zay ohatra n'olona rehetra tsy miresaka fa manao ny hirahira ataonay nefa ny moa tena mahatsapa fa hoe tompony andraikitra ihany koa ao anatin'le tanàna zay mahatonga anay ifampiresaka ka mila sarotiny ao anatin'le fampiresana ao anatin'le fitrandrana eny fa na le fampirarahana satria tsapa moa raha tsy iresaka fotsiny tsika hoe any amin'ny fitrandrana any amin'ny faritra antsimandrefa Madagasikara tsapa fa misy olona mipetraka ao anatin'le ala le hoe mikea le hoe masikoro ao anatin'le ala nefa no horavana le ala fa hoe ao averina amin'ny laoniny rehefa avy eo dia somary mahavariana be le izy hoe ahoana zany zavatra zany fa na misy olona mivelona avy eo anatin'io toerana iny dia horavana foana fa mitady an'izao développement zay matematesana efa hatry ny ela zay moa zao tsika dia hoarava zany le fomba mampanao ny fasandrazana ny olona any tsina tsy manao famadihana ny olona any tsy mamindra fasandrazana dia ho atakaly vola io fombandrazana io dakana fa omena vola nareo dia afindrao fombandrazanareo fa iny ny développement miala any dia zavatra otrosan'izany zany mahatonga anay andeha fampiresaka io fa zavatra be da be ny voakitika anatin'le izy tsapa fa tsy any amin'ireo tsy amin'ny faritra ihany kely misy fitrandrana efa misy be da be raka Madagasikara efa miasa efa mandeha dia mametra-panontaniana aina ianao hoe aiza moa le développement ohatranao na moa le izy endriny ahoana sa ny tena tsy mahita fa mametra-panontaniana aina ko zay ny tikany hoe zay zany ao anatin'le izy mifampiresaka any hoe sao dia misy zavatra tokony jereny tokony anao soni foana mifanomeza lalana ao anatin'le fitrandrana fa na ao anatin'le fampiasam-bola misy eto Madagasikara fa sao dia tokony misy zavatra navana jeritodika aloha amin'le efa natao inona ny fampirarahana natao dia inona ny lafiratsiny dia inona ny lafatsariny dia inona tokony harenina mba ahazoantsika tombontsoa kokoa amin'le zavatra efa misy amin'le fampiasam-bola efa misy fa hatramin'izao aloha tohatra ny izao tsika eto tsika samy mahita antsika eto Madagasikara inona ny zavatra misy fa efa be da be zao ny fampiasam-bola misy eto ange dia zay zany no somary miresaka zay mpitiavana be ny resana ny firenena ireo le firenena antsoina hoe firenendehibe amin'izao fotoana izao na koa ireo le firenena resana hoe anatina vanim-potoana tetezamita amin'ny fampandrosoana pays en transition hoy ny fiteny azy amin'ny teny frantsay nandalo tamina endrika tsy fanajana ny zon'olombelona loatra sy ny tsy fanajana tontolo iainana loatra zay vao tonga amin'ny toerana misy azy zao eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana raisitsika ny européana ny amerikana raisitsika ihany koa ny firenena aziatika sasany nandalo tamina endrika tsy fanajana loatra ny zon'olombelona sy tsy fanajana loatra ny tontolo iainana inona ny mety hoe lalana andehanantsika ka hoe tsy handalovatsika amin'izay le endrika tsy fanajana ny tontolo iainana sy ny zon'olombelona zay nefa mba manana an'le fampandrosoana ihany hoe mba moderna ihany sa le hoe fampandrosoana amin'ny endriny moderna mihitsy no tsy mety amintsika fa aleotsika le miaina amin'ny isan'andro dia rehefa misy hohanina sy ny sisa dia ampy ny zavatra tiana resana fotsiny hoe ny ao anatin'le firenena anankiray samy manana ny samihafany Madagasikara manana ny mahasamihafa azy amin'ny tantara ny firenena zay misy any Azia sy any Eropa samy manana ny maha izy azy satria tsika manana ny kolotsaina manana ny fomba mampanao zay mampiavaka antsika ka raha hijery ao anatin'le resaka fampandrosoana tsisy olona manohitra an'izay fampandrosoana andeha tiana ho eretseretina ho eto Madagasikara raha izay no ampiainana mahafinaritra ny malagasy rehetrarehetra
fa kosa le zavatra mikitika point vital ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainan'olona zany ao anatin'le fatra sy le toerana izay no mila fampiresana jerena ahoana naovana an'izany ho aroso ve sa inona ny tombotso mety ho azo kokoa sa ho ajanona sa inona ny eritsereta satria tsapa fa am'izao nke ny fampiasana vola eto Madagasikara dia mirimorimo ary mirimorimo farak'izay mirimorimo ny fanomeza lalana an'izany matsapa an'izany tsika na ty an-tanety na enamorotsiraka ny ranomasina eraky Madagasikara presque fa tsy malagasy fa olona vahindohalo mampiasa vola tsika tsy contre an'izany tsy manohitra an'olona ary tsy miady amin'izany izy fa kosa ntsika mila mba saropiaro fotsiny ao anatin'le tanàna satria antsika ty tanàna ty dia mila mba mifampiresaka hoe ahoana fanimba zavatra ty dia inona ny tombotsoa maharitra olo vanjafy olo vaintaranaka fa tsy tsika reo foana no mifampiresana hiasa ho antsika reo misy malagasy 300 miasa ao dia zay ve le développement imatematesitsika misy gasy 400 miasa ao 300 400 fa après afaka aorinany 20 taona 10 taona 70 taona iasany ao ary inona ny zavatra mety mipetraka eo mampisy aya ary mampisy aya ho an'olona be da be le izy zay ao anatin'le izy fa le fampandrofandrosona ho izy nareo hoe mamotika sy mandrimba le hoe tsy maintsy manao zay angaty tsy misy fomba hafa tsy maintsy makataka an'izay zavatra zay fa angaty tsy misy fomba hafa andeha hoentina andeha hampandrosona ny firenena par rapport amin'ny zavatra misy eto zany ka ny zava-misy eto amintsika anie raha isy mpampiasa volana tsy misy fitrandrana ny tontolo iainany eto amintsika ne tsika ihany no mamotika anazy ko raha samy mipotika ihany ve tontolo iainana tsy aleo mba sady mba misy mpandraraha ihany eto mitondra fampandrosoana mitondra fanampina vola ao amin'ny arikarena malagasy mitombo ny kitapom-bola mpanjakana mitombo ihany koa ny any am-posan'ny malagasy ny tena mampatahotra zao ny hoe izy ny fampiresana firesana hoe hipoambaratra anaty fotaka sady maty no feno fotaka ny développement tsy ho hita ny arena ho lany izay ny zavatra mampiaya ary makany tsika io makany amin'izany efa be da be ho any zavatra atrandrahana eto fa itsika io etsika ka izay zany mampiaya dia le izy fotsiny hoe ny malagasy manimba an'le zavatra misy tsy mahafinaritra ange zany dia inona ny atao anentanana an'ireo malagasy mba hiaro an'izany fa tsy hoe ireo malagasy ireo manimba an'izay zavatra zay dia tongavanareo rangasy mba anareo dia mba sitrana hita développement nefa développement tsy izay ny zavatra tokony atao fa tongavanareo ranga hiaro an'le tanàna hiaro an'le arena mampisidikany any Madagasikara ny mampisidikany any Madagasikara dia ireo arena tsika ireo zay tsy voatantana tsara iaraha malala fa tsika sahirana be na ny any ambanivohitra sahirana mitantana anazy na ny tompona andraikitra manao an'le izy mikorosofahana be ny zavatra rehetra misy dia zay no atao fa tsy hoe efa sy mbaitsika eo fa aloha ary potehana any dia basira lasa tsy mankany le zay le atongavako any amin'le fantanina napetraka tamin-dramatozory Andriamarito hoe fa nanome ohatra ihany izy hoe mba homena anjara action kely ao anatin'le fitrandrana ny malagasy fa inona ary le lalana hoe atongavana any amin'le hoe fampandrosoana endrika fampandrosoana ny hita na tiana na tsy tiana aloha ny hita dia hoe fandrosoana moderna aloha ny hita hoe fampandrosoana raha jerena amin'izao inona le lalana atongavana amin'izay nefa tsy potika ny tontolo iainana voaja tsara ny zon'olombelona ny zon'ny mpiasa hoe mba mahazo karama tsara sy ny sisa sy ny sisa ny valiteny voalohany azoko omena anao ngamba aloha dia hoe izay indrindra ny antony ametrahana ny t-shirt ty satria raha ohatra tsika ka andeha amin'ny hitady fomba hafa atongavana ny fampandrosoana izay maharitra manaja ny tontolo iainana manaja ny zon'olombelona dia tsy maintsy mifampiresaka aloha tsy tokony hoe ny fitondram-panjakana rery no anapa-kevitra amin'ny hoe aiza ny lalana hitondrana ny Madagasikara fa indrindrindrindra ny olom-pirenena malagasy dia tsy maintsy mba anontaniana ny heviny ary mipetraka ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena ny somiavintsika koa ne zany hoe raha misy asa fampandrosoana na asa hita fa misy fiatraikany any amin'ny zon'olombelona dia tokony anontaniana ny hevitra ireo olona voakasika ireo zay aloha zany dia tokony mapetraka tsika raha ohatra ka fampandrosoana efa mifampiarana sy efa mifanarahana hoe zao no ataotsika zao avy ny fitsipika apetratsika atongavana amin'izay zay le hoe
cadre de régulation ohatra ny investissement zao ny tsy mazava hoe inona moa zany ny fitsipika ifehan'izy io hatramin'izao tsy dia tena mazava loatra zay zany no ilaina fampihera aloha fampiresaka dia jerena koa hoe inona moa ty tena mampanankarena ny Madagasikara ankoatra nyty le hoe arena kibony tany tsiriritiny eran'izao tontolo izao ty zavatra anankiray anana Madagasikara arena lehibe indrindra dia ny ataontsika hoe ny capital humain ny olom-pirenena malagasy ao aminy no arena lehibe zay ny capital lehibe indrindra eto Madagasikara dia raha andray ohatra tena hoe pratika zany ohatra zao ty resaka hoe dradradradraina mantsy hoe tokony andehantsika amin'ny agribusiness le famokarana ngeza be ampiasana tracteur ampiasana pesticide ampiasana zao zavatra rehetrarehetra zao za tsy manao hoe tsy tokony hanao an'izany fa tokony mba hodinihana tsara hoe ohatrohatry ny ahoana moa ny zava-misy eto Madagasikara io le lazaiko hoe capital humain antsika io capital humain antsika io ne raha misehatry ny fambolena ka any amin'le atao hoe petites exploitations familiales ny misy azy le ino ty izy teo famokarana ohatrany hoe eo anivon'ny fianakaviana zany fatatsika fa hoe tsy dia lehibe loatra un hectare et demi eo ny alehibe le faritra volen'le olona matetika tsy maninona zany fa nyzany ny zava-misy eto amintsika fa azo atao tsara ny mahita fomba hanatsarana ny famokarana atao eo anivony le petites exploitations misy eto amintsika ireny tiako atongavana dia hoe raha mpandroso ny agriculture ireo ny tokony tena atao zay hampandroso azy fa tsy ny agribusiness ny vonjena ka hoe tany misy olona efa mipetraka nandritry ny 50 taona esorana teo le olona fa omena ny tsy haiko ny israeliana sa any Antsirabe misy nomena mauriciana misy nomena BDB misy nomena ny Urumbe misy nomena inary zany le fomba le fomba zany dia hoe voalohany indrindra aloha tena mba apetraka tsara zay le hoe fampidinihana sy fampierana zay makasika ny resaka fampandrosoana indrindrindrindra moa fa ny hoe resaka fampiasam-bola any amin'ny toerana samihafa za eo amin'ny kiradohi dia efa nangataka hoe tokony hametraka rafitra anankiray conseil de ahoana moa filazako azy isaky ny hoe misy fampiasam-bola atao amin'ny faritra anankiray dia tokony hametraka rafitra anankiray azo antsoina hoe comité de surveillance io nefa hitako hoe tery loatra le hoe anara-maso fotsiny fa tsy manety izy teo tsy soroka n'izay mety olana fa hoe ny andraikitra io comité io zany zay misy solotena ny fokon'olona hoy fa tsy hoe ny manam-pahefana ohatrany hoe ny mera sy ny lehibe amin'ny fokotany natao tany atsimo andrefana mantsy efa miantso ny fokon'olona dia mifahazahoan'le mpampiasa volan'le hoe fokon'olona dia hoe ny chef fokotany sy ny lehibe ny tanàna ihany no atsoina rehefa hoe atsoina ny olona avy any fotony dia zay ny fahazahoana azy nefa ny lalàna miteny fa ny olona tsirairay ao anatin'le fokotany tsy maintsy atsoina ka mila apetraka io rafitra io zany isaky ny toerana anaovana ny fampiasam-bola dia ao no ahafahana mifampiresaka mifampizara hoe zao kosa mba inaika ina ny azo atao momba n'izany ny rehetrarehetra za ta hiverina am'le fanontaniana teo hoe tsy tokony andeha ho ary amin'ny tsy maimaika ho any amin'ny agribusiness ohatra fa le petites exploitations reny no aroso ny malagasy ve anefa amin'izao fotoan'izao mety ho vonona hoe hiditra amin'izay sehatra zay hoe amokatra ho an'ny varotra ivelany fa tsy hijanona amin'le hoe famokarana ho an'ny fianakaviana fotsiny ihany anana an'izay fahavononana zay ve le malagasy hoe amokatra mba hivarotra ho any ivelany dia anaraka ny mety hoe lalàna isan-karazany sy ny fenitra rehetra misy any ivelany fa tsy hijanona amin'ny hoe rehefa mahazo sakafo hohanina androany dia fa ampy zay ny amaliko an'izay ngamba afaka mameno teo rehefa aveo fa aka ohatra anankiray fotsiny zay zany eo amin'ny kiradohi miara-miasa amin'ny fédération amin'ny vehivavy Tatsan malagasy eto Madagasikara
dia ao anatin'io fédération'io a misy fikambanam-behivavy be diabe zay nataoko hoe manana an'le petites exploitation à 1 hectare latsaka ary izy ny vehivavy moa latsaka noho izany arany dia nivondrona ry zareo a dia manaraka ny fenitra momba ny agriculture agroécologie ohatr' zany izy a efa afaka manana vokatra azo ny amidy izy fa ny olana dia tsy mahita lalam-barotra izy fa matiny reto le intermédiaire collecteur sy zao reto dia vonanasony zao zay a fiaraha-miasa amin'ny entreprendre féminin océan indien anampy andry zareo a ahitana an'izay le lalam-barotra zay fa za miteny anao fa vonina ny malagasy fa okakosytsika tsy anana zay le arrière pensée zay foana hoe reto le arrière be mihitsy ane reto le malagasy reto ka mety vonina ny olona mila iresana izy a dia mila ampisehoana hoe vonina anampy azy teorakoatra vao saika anampy eo tiako resahana fotsiny ao anatin'le arena misy eto amintsika tsisy malala fa manan-karena atsika eo fa nefa koa fantatra ny rehetrarehetra koa nefa manan-karena sahirana satria zay zavatra ino tsara jerena ao anatin'le izy tsy hoe fitrandrana angezabe na fitrandrana madinika ny olana fa inona ny fampifehezana inona ny hevitra farak'izay maranitra indrindra atyto farak'izay lalina sy maranitra andeha ifampiresana hitantanana n'le arena satria tsapana ny fitrandrana madinika nge tsy tsika ny mahita tombontsoa tao zao feno safira atao ilakaka tao ny Sri Lankais ny Thaïlandais ny olona vahiny daholo mahita tombontsoa tena hoe fa ny gasy anaty lavaka maty any sasany totaliny hotsan'ny tany tanao zavatra madinika be le izy dia meme fotsiny le olona vahiny ireo ry zareo dia mamitany tena ny tena hoe raha sinina ary tsika ty fa maninona ny manao an'izany maninona tsika ny tsy voa fampiresahana tsara le fampirarahana inona ny tokony atao zany mba hitantanana n'le arena sy le tanàna satria le vahiny tonga eo dia manimba fotsiny nataony raharaha dia mitady tombotsoa farak'izay faratampony ho azony izy ary tsy mieritreritra ny tombontsoanao dia izay ny mahatonga nay saro-piaro anatin'le fanimbanan'le arena voajanahary sy ny tontolo iainana ino satria io ny faniveloman'olona ao ary iveloman'olona mandrakizay ny taranaka olovanjafo izy izay dia izay le fitrandrahana zay ve olovanjafo ve le fitrandrahana sa zavatra mandalo fotsiny rehefa lasa koa le orinasa dia tsisy ninona tsony eo zany daholo zany ny mampiahiahy anatin'le izy ka ao anatin'le hoe arena misy eto amintsika zay zao dia mivavaka mafy mihitsy resaka pétrole dia mivavaka zay hoe engane mba tsisy an'izany pétrole zany aloha za dia mivavaka an'izany za andriamanitra aza atao misy an'izany aloha satria ny efa misy eo ary io jereo tsika io misy ny bois de rose raha malala aizitsika misy ny rehetra ny arena rehetra safira ino aiza misy zao ny ino mine sisa zany aizitsika eo tsika amiko eo vadibadika fotsiny eo ny olona meme varina fotsiny jerentsika olalaova dia misy an'izany pétrole zany dia ino indray ary ny zavatra etranga eto dia izy izay aloha le fampiteza dia zao ny ankizy dia zao ny tanora andao lasa olombelona tena hoe malagasy tena vanina naizanaiza misy antsika ninena ny toerana misy antsika tsy tsika rety akory ny olona hitatana an'ity firenena Madagasikara ity fa mety misy taranaka endry tsara matotra afaka manao an'izany ohatran'ny somary mahazo tsiny kely foana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanaovana fanarahana n'ireny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanarahana amin'ireny mpandraraha reny tamin'ny adihevitra antsika teo fa ho anareo ve fa nisy ny fampiresahana aloha tamin'ny fanjakana tamin'ny ahiahanareo rehetrarehetra mivoaka teo ireny tena misaotra anao amin'ilay fanontaniana izay fa afahako milaza aloha ny hoe voalohany indrindra efa nisy ny fampiresahana tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny volana jona tamin'ny herintaona nanao atrikasy zahay niaraka tamin'ny solitena fitondram-panjakana ireo le ministera rehetrarehetra voakasiky ny resaka investissement dia niaraka tamin'ny solitenany mpampiasa vola tafiditra tokoa zareo avy any amin'ny secteur pétrolier sy ny firaisamonim-pirenena dia efa mifampiresaka tamin'ny fanjakana momba an'izany zahay fa ny zavatra tiako antitra terina zany dia hoe mba elana amin'izay le hoe voatsikera foana amin'ny fanjakana tokony asiana amin'ny mangarahara rehefa manasony contrat amin'ny mpampiasa vola dia tokony ampahafantarina ny olona ampahafantarina firaisamonim-pirenena hoe inona ny ao anatin'le izy amin'izay zay tsy hoe tsy voatery ohatrany hoe manao hypothèse foana dia mitsikera foana dia zay hitako hoe condition voalohany mba elana amin'le hoe voatsikera foana amin'ny fanjakana voatsikera izy satria tsisy mangarahara tsy fantatray
ary tsy fantatry ny olo-pirenena malagasy hoe inona ny zavatra mifanarahany tamindreo mpampiasa vola reo. Oui, teo afaka tovoatra mbola saika. Ianareo isaka andresaka zay hoe efa manao an'izay fampiresana zay. Atao ampahendrena moa ampitiavana angendresana eto fa tsy hoe akory hoe mitsikerana miady amin'izy na izy fa ty tompona andraikitra koa ny tena matoa mandray anjara amin'anaty firesana ty fa efa atao zany fampiresana amin'ny zay olona hita fa azo fampiresana rehetra. Fa eo anatin'izay indrindra ny teny zao teo akakotovoatra mikasika ny hoe laza manana reny sika misy minina fa tsy hita ihany hoe aiza le fampandrosonana mpanantenaina misy miboîte rose hoe hivavaka tsika mba tsy hisy ny pétrole fa aiza ho aiza amin'izay ara ny andraikitra le fiarahamonim-pirenena ianareo ao anatin'ilay fiarahamonim-pirenena ohatrany eo amin'ny fitondram-panjakana foana ny somary voapaingitra hoe tsy manara-maso tsara tsy mangarara fa le fiarahamonim-pirenena tao anatin'izay le fotoana zay hoe efa ela ihany noeny hoe misy reny arena reny eto Madagasikara sy ny sisa tao anatin'izay fotoana lava zay taiza le fiarahamonim-pirenena sa natory koa dia amin'izao fotoana izao vo mifo aingakaingana hoe andao aingana tsika anao an'ity hetsika ity fa sao dia loza sao dia mbola ho avy eo indray koa pétrole. Tena mitombona tsara mihitsy izay fanontanianao zay ary zay zany hevitro manokana zany hevitro za manokana za tsy fantatro teora mitovy hevitra amiko nahoana fa hitako somary natoritory ihany ny firaisamonim-pirenena teto Madagasikara amin'io resaka fampiasam-bola io sy ny asa fitrandrahana sy ny nisy mihitsy mifangoroana tany teto efa nanombotomboka dia ohatrany hoe somary tara zany le réaction le firaisamonim-pirenena tamin'le izy fa ny zavatra tsara homariana koa dia hoe efa mba nisy ihany koa reo efa mba nieritreritra ny hanao zavatra fa tsy nahazo sehatra sy tsy dia afaka ny teny loatra angamba ary zay koa zany ny anaovana ny télésart ty mba hoe ampivondrona ny firaisamonim-pirenena ka mba ahafahany tena mifampiresaka ary tena misy lanjany rehefa mifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana sy ny olona tokony hifampiresaka rehetrarehetra zany. Zay le fatorian'ny fiarahamonim-pirenena zay ve na tonga ny teo Rakotovao zay tany amin'ny tontolon'ny zavakanto niditra hoe aleo koa za hiditra ato mba hoeny le feo. Zany hoe zay tsy natory ny hiranay dia miresaka an'izany daholo. Izy anisan'le tsy natory koa sy. Hatram'izay ny anontaniako hoe lasa niditra tsehatra mivantana mihitsy tao anatin'io satria nahita hoe ny hafa natory dia aleoko miditra mivantana mihitsy tsy hajako amin'ny hira fotsiny. Hatram'izay dia ny hiranay dia miresaka andreo raha resahana rehetrarehetra. Hira fitiavana tiako anao I love you dia vitsy zany. Fa dia ireo foana ny zavatra iraina voizina resahana. Dia ny anaran'ny tarika raha ampitondraina an'ilay hoe tantaran'ny foko malagasy mihitsy hoe mikea leo afahana miresaka azy tsara. Ka ilay hira moa koa tsy izay ihany ake ny hira fa be da be nefa ny hira efa ela ataory mahaleo efa be da be ny hira mikasika an'izany fa ho izy izay hoe nanapa-kevitra andao rangaha hiresaka mihitsy hirotsaka an-tsehatra anatin'ny fampiresahana anatin'ny fanakalozan-kevitra ndreo mba misy anjara boriky ny tena ao anatin'ny fampiresahana ao anatin'le tanàna satria antsika ity dia ho an'ny namana dia ho an'izay tsisy olona fendrofendroina na omena tsiny io fa samy mahatsiapa tena fa hoe tompona andraikitra ao anatin'ity tanàna ity dia ndao ifampiresaka ampahendrena ampanajana zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra teo zay dia izay tsy matory zany ao anatin'izany zay ara indraindray tsy mahefa mandeha an-dafo satria misy adidy eto. Tena insistitiavako kosa zay madame Rabary misy natoritory fa nisy tsy natory efa hatramin'ny ela ary zay koa zany ny anaovana n'ity atrikasa ty mba hoe hivondrona dia amin'izay mba mafimafy tokoa ny feon'le miara-mifo rehetrarehetra. Efa nisy atrikasa tamin'ny fotoana misy indray atrikasa sao dia lany amina atrikasa indray ny fotoana fa tsy fandaniam-potoana mihitsy le atrikasa ny fahitana azy satria tena koa tsy afaka izay sy teo Rakotovao tsirairay izao tsy afaka ny andeha ka hiteny hoe zao ny hevitry ny firaisamonim-pirenena fa tsy maintsy mifampidinika amin'ireo namana rehetrarehetra raha tsy mahita hevitra tsy mahita moyen hafa tsy ny atrikasa aloha hatramin'izao anaovana an'izay.
efa akaiky dia akaiky ny fotoana ifaranan'ny fandaharantsika ao anatin'ity tontolon'ny fiarovana ny zon'olombelona ity efa nisy fotoana nanasanay teto amin'ny fandaharana salangalanga ny mpiantsehatra eo amin'ny lafiny fiarovana ny fananantany na ny collectif tany tonga teto tao anatin'izay fandaharan'izay i Bekoto ao amin'ny tarika mahaleo miresaka zon'olombelona androany tonga eto ihany koa i Théo Rakotovao fanontaniako farany amin'ny Théo Rakotovao hoe ilay mampanakanto ve ahenona kokoa ilay feo mikika ilay feo an'ilay olona ka mahatonga ny olona anongila tsofina kokoa amin'ilay fitakiana isan-karazany mahatonga hoe teo amin'ny tontolon'ny mpanakanto ary dia miditra tanteraka mihitsy eto amin'ity sehatra ity dia inona no ataontsika hoe impact an'izay anga le hoe impact hoe mpanakanto mihitsy no mitsofoka eo amin'ilay sehatra any amin'ireo le tompon'andraikitra mandray fanapahan-kevitra. Ny asa mpanakanto natao moa zay natao satria ary moa koa natao ampahendrena mba tsy hanalabaraka ny mpiray tanindrazana ny zavatra atao zany mba azona fandresena foana azona tombotsoa izay zany ny zavatra andeha atao raha mpanakanto ho riariany malagasy na ny hira zay atao zany hira azo no lenoina any Europe azo lenoina any Asie miresaka ny Madagasikara zay nandeha atao fa ny raha ny mampanakanto no ahafahana mampiasa ka ahitana tombotsoa amin'ny fiarahamonina dia zay no mahatonga mitsory fa eny ve le fiantraikany hoe le mpanakanto no miditra eo amin'ilay sehatra eny ve fiantraikany raha ny akony avy any amin'le reny mpandray fanapahan-kevitra reny raha vatosorana za ngamba no afaka amaly an'izay no teoko moa modeste be mantsy izy io ka ohatra ny sarotra ngamba le teny fa za miara-miasa zahay amin'ity zavatra ity dia afaka miteny aminao fa hatramin'ny raha ny asa tamin'ny artiste Bekoto taoko Vaombe taoko Vaombe moa sady artiste koa izy amin'ny lafindray miaraka amin'ny Théo zao dia hitanay hoe tena nisy fiatraikany bebe kokoa zany le zavatra atao dia isorana andry zareo be dia be fa tena manampy be mihitsy izy amin'le asa ataony tsisy isorana fa dia ampitiavana raha ny izay no teneniko hoe raha eo mampanakanto na inina ny toerana misy any tena ka izay no azotana tombotsoa anatin'ny fiarahana miaina eto amin'ny tanàna dia ho atao ampitiavana farak'izay tratra mihitsy ary ampahendrena tsy manosikosoka olona na hiady amin'izaniza akory misaotra betsaka anareo menadany tondra izay fanazavana izay mihitsy mananteny izay fa hoeny ny feon'ny mpiantsehatra eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona androany ny feo nampitain'ny fandaharana salangalanga misaotra anao ihany koa Lova Rafidy Arsoa niaraka tamiko nanentana ity fandaharana ity manolotra ny fisaorana hatrany ho an'ireo teknisiana avy eo amin'ny RTA nampitany sary sy ny feo ary manolotra indrindra fisaorana sy fankasitrahana ho antsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana manome fotoana antsika indray amin'ny manaraka mandra-piona tompoko